Nofoanan'ny fiadidiana n'Antananarivo renivohitra ny fiantsonan'ny fiarakodia ny Arret Bus zany itsy Ankorondrano eo amin'ny Midi no halalan'ny be sy ny maro azy efa herinandro teo eo zay no nanamoanana io Arret Bus io kanefa de maro ireo olona izay mampiasa ity fiantsonan'ny fiarakodia ity raha tsy laza fa tsy ireo mpiasa mikirakira ny gazety sy ireo olona izay miasa manodidina io faritra io de misedra olana satria voatery mandeha lavitra zay vao misy ny fiantsonan'ny fiarakodia maizana nefa ny lalana mirongatra noho izany tsy fandriapalema. Herinandro taty aoriana vao namoaka fanazavana mikasika ny fanesorana ny Arret Bus etsy Ankorondrano ampitany Midi ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo. Efa nanomboka niakatra tokoa ny fanakianana nahazo ny tanànan'Antananarivo mikasika ny fanesorana io fiantsonan'ny fiara-pitatitra io. Anjato no isanandro tokoa ny olona miantsona sy miakatra amin'ny fiara fitaterana eo amin'ny toerana io. Fahasahiranana tsy roa matany noho izany no mahazo ireo olona miasa amin'ny manodidina satria dia lavitra tokoa vao misy fiantsonana indray. Ny tena mampikaikaiky ny olona dia ny resaka faharatsiany ny fandriampahalemana amin'ny faritra iny. Voatery mandeha tongotra ampolony minitra mantsy ny mpiasa ody amin'ny arivo vao mahazo fiara fitaterana nefa dia tsy latsaky ny folo isan-kerinandro ny fitarainana azo noho ny sintomahery sy ny aripôsy amin'ny toerana iny amin'ny arivo. Raha ny fanazavana nomeny ny talemisana ny fitaterana sy ny fifamoivoizana ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia noho io lalana io sokajiana ho voarapida no nanalana ilay toeram-piantsonana. Ankorondrano io manomboka ty an Jesosy mamonjy tokony farana ny anosy vavaka dia natsona hoe voarapida ho amin'iny toerana iny. Dikan'izay voarapida zay dia misy fenitra sy fepetra tokony ametrahana ny Arret rehetrarehetra. Tsy tokony hifanety ny Arret fa misy elanelana tsy maintsy respektena. Ary izany indrindra no namindrana ny Arret sasatsasany amin'ny toerana iny mba ho amina toerana malalaka sy afaka mandray taxi be maro mba hisorohana ny fitohanana sy mba ho fanajana izay voarapida zay. Fanazavana izay tsy naharesy lahatra loatra ireo olona mpampiasa ity toeram-piantsonana ity satria tokoa mantsy efa nisy io lalana Ankorondrano io vao nateoteo io fiantsonana io. Ary ihany koa malalaka tsara io toerana io ka afaka hiantsonan'ny fiara tsy latsaky ny telo miaraka ka tsy miteraka fitohanana velively. Ny mbola tena mahagaga ny olona efa zatra nampiasa ity fiantsonana ity ihany koa dia noho ny taratasy mandrara ny fijanonana eo izay tsy mba nisy fitomboky ny komina akory.